Dia faly miarabantsika tsirairay avy indray a manaraka an'izao fandaharana miomana eona amin'Andriamanitra ao izao. Fandaharana izay averina foana fa tsy hitoriana olombelona na anabarana antoko-pivavahana na antoko-pinoana. Dia mazava ho azy zany fa tsy mitarika olona ho amina antoko-pivavahana sy ho amina antoko-pinoana, tsy mitarika olona ho amina olona anankiray izay hoe atao hoe mpanompon'Andriamanitra, tsy zay tanjona ary tsy zay ny antony izao fitoriana izao. Fa ny antony izao fitoriana izao arak'ilay lohateniny dia hoe miomana iaona amin'Andriamanitra ao. Ny antony izao fitoriana izao dia ny itenenana amintsika mandrakariva hoe efa akaiky dia akaiky ny fiverenan'i Jesosy eny amin'ny rahaony lanitra. Ary rehefa hiverina eny amin'ny rahaony lanitra izy nefa dia tsy ny olona rehetra no hiara hiakatra aminy, satria ho avy eny amin'ny rahaony lanitra izy dia andray izay nino azy. Ireo nino azy ireo natao hoe fiangonana. Ary voalaza misy ary moa Mateo 5:20 hoe nisy virjiny 10 tao izay niandro ny mpapakatra, dia naharitra ela ny mpapakatra dia natory daholo izy rehetra, ary noho ny mamaton'alina dia nisy kikika mafy miteny hoe indro ny mpapakatra, dia ny fo izy 5 izy 10 fa ny 5 ihany no niditra ao amin'ny fampakarana, satria ny 5 no natahiry ny solika sy nandrehatra ny jiro. Zany hoe ny tia nazaraina amintsika tandidony amin'ny Jesosy Kristy izay ho avy eny amin'ny rahaony lanitra iny ho avy izy ary apakatra ny fiangonana. Nefa ao anatin'izay fotoana izay dia ny fiangonana izay mifo, ny fiangonana manana ny fanahy masina, manana ny jiro, manana ny tenin'Andriamanitra ary manana ny fahamasinana no hiara hiakatra aminy eny amin'ny rahaony lanitra, fa tsy ny fiangonana rehetra akory, satria tao anatin'izay 10 ny tao fa 5 ihany no tafakatra, satria tsy ny rehetra no hoakarina fa zay rehetra tafomana, zay tafahomana. Ary ny fiomanana ny olona vonona dia ny olona manana ny fanahy masina. Rehefa manana ny fanahy masina dia olona mitoetra ao amin'ny finoana zay, ary mitoetra ao amin'ny finoana dia olona manana ny fahamasinana. Ary voalaza raha teo moa hoe zay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahitany tompo, Hebreo 12:12. Dia tena tia napetraka amintsika izay hoe izao fandaharana izao tsy misy afa-tsy ny anabarana amintsika hoe aza variana eto amin'ity tany ity, aza variana fa mandalo ny eto, ary jereo amin'ny masontsika, jereo ny vaovao, enoy ny zavatra rehetra ambara eto amin'izao tontolo izao, fa efa meratsy izao tontolo izao, ary meratsy izao tontolo izao, efa atompotra ny farany zavatra rehetra, efa akaiky Jesosy dia hiverina eny amin'ny rahaony lanitra. Fa moa vonona ve tsika no hiara hiakatra aminy rehefa ho avy izy eny amin'ny rahaony lanitra? Fa zay vonona ihany no hiara hiakatra aminy eny amin'ny rahaony lanitra, fa zay tsy vonona dia mbola ho taraiky eto. Zay ny zavatra hitranga atsoaty zany hoe ho avy Jesosy eny amin'ny rahaony lanitra, aka ny fiangonana, isy fanjavonana tampoka, isy olona maro be tsy ho hita, satria ny raisin'i Jesosy ho any aminy. Ary ny ambiny eto dia ho gaga, ny ambiny eto ho variana, ary ny ambiny dia ho ory, satria ho avy amin'izay ny fahoriana lehibe. Dia zay ny antony izao fotoana izao hoe dia mbola misy fofinaina, dia mbola misy fotoana dia mibebaha, miala amin'ny fahotana, minoa Jesosy Kristy, andraisanao ny famelan-keloka, andraisanao ny famonjena, hidiranao ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra rehefa nino azy ianao azonao ny famonjena. Dia tena apetraka amintsika izany, tsy ho fahamoriana olona, tsy fakana vola aman'olona, tsy famporosiana andoha rakitra sy adidy sy andoha vola, tsy zany velively, fa fanomezana an'ity tenin'Andriamanitra maimaim-pony ity, teny dia fanasy fiainana anome fiainana ho antsika. Ary izy anao karin'i Jesosy rehefa hiakatra rehefa ho avy eny amin'ny rahaony lanitra izy, ny olona tena mahafantatra azy no hiakatra. Ny olona tena mahafantatra azy no hiakatra. Le hoe mahafantatra io amin'ny teny frantsay dia hoe connaître. Connaître amin'ny teny frantsay zany connaître zany misy amin'ny teny frantsay koa hoe intimité, zany hoe misy fifanakekezana, misy fiarahana tena matotra ary tena hoe mafiorina tsara, hoe connaître, intimité. Tahaka tamin'ny Josefa, i Maria rehefa voalaza ny anjely hoe hiteraka zazalahy izy, dia hoy izy hoe tsy mbola nahalala lahy aho, zany hoe tsy mbola ny connaître olona, zany hoe le mahalala zany tena hoe misy intimité, misy firaisana, misy fiarahana. Ary zay mahatonga hoe zay olona manana an Jesosy, mahalala azy marina, manana firaisana matotra aminy, intimité, zany hoe fisakaizana tena hoe raikitra marim-pototra no hiara-hiakatra aminy eny amin'ny rahaony lanitra. Fantaniana mipetraka amiko amintsika manaraka izao fandarana izao ary dia hoe iza moa Jesosy aminao, iza moa Jesosy aminao. Ty tenin'Andriamanitra ao Mateo 5:20 no raisintsika iresantsika momba an'izay. Mateo 5:17. Ary rehefa tonga tany amin'ny faritanin'ny Kaisaria Filipo Jesosy, dia nanontany ny mpianany izy ka nanao hoe
ataon'ny olona iza moa ny zanak'olona dia hoy ireo, hoy ny sasany Jaona mpanao batisa, ary hoy ny sasany Eli, ary hoy ny sasany Jeremia na ny anankiray amin'ny mpaminany. Fa hoy Jesosy taminy, fa ianareo kosa manao ahy hoy izy, ary namaly Simona Petera ka nanao hoe ianao ny Kristy, zanak'Andriamanitra velona. Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe sambatra ianao ry Simona Barjona, fa tsy nofo aman-drano naneo anao izany fa ny raiko izay any an-danitra. Ary izao milaza aminao koa, ianao ny Petera, ary ambonin'ity vatolampy ity no ahoriko ny fiangonanako, ary ny vavahadin'ny fiaina tsy hita tsy haharesy azy. Omeko anao ny fanalahidin'ny fanjakan'ny lanitra, ka na inona fehezinao ety ambonin'ny tany dia ho fehezina any an-danitra, ary na inona vahanao ety ambonin'ny tany dia ho vahana any an-danitra. Amen. Io teny io no tiako izaraina amintsika hoe iza moa Jesosy aminao. Misy fahamarinana marobe ao anatin'izay andiny soratra masina ny vakintsika izay, tsy ho ampy nefa 20 minitra raha isahana ny zavatra maro. Ary tamin'ny fotoana miomana teo aloha moa dia efa nresaka momba fiangonana sika, dia efa nandray an'io andalatsoratra masina io. Fa amin'ny aty androany ity dia hisarika antsika tsirairay avy hoe iza moa Jesosy aminao. Ary zay koa ny fanontaniana apetraka Jesosy amin'ity androany ity hoe ianao io manao aho iza moa ianao. Apetraka Jesosy zay fanontaniana zay. Eto dia ny olona dia nantanana ny mpianatra Jesosy, dia ozy ny sasany hoe Jaona mpanao batisa, ozy ny sasany hoe Eli, ozy ny sasany hoe Jeremia na ny anankiray amin'ny mpaminany. Dia avy izy nanontany hoe ary nareo manao ahy ho iza, nareo manao ahy ho iza. Zao ny zavatra misy amin'izao fotoana 5:24 zao, malaza be Jesosy, malaza be Jesosy, ary samy manana ny fandraisany an Jesosy. Misy mandray an Jesosy mpanao mirakla, rehefa hitady an Jesosy zay anatona an Jesosy mirakla, fahagagana, rally de mirakla, fipoahana arabola, zavatra manitona sy manaitaitra. Zay Jesosy aminy. Rehefa miaraka amin'ny Jesosy dia tena mandeha amin'ny teny frantsay izy amin'ny tapis rouge, amin'ny teny frantsay mandeha ohatrany amin'ny roulette, zany hoe milamina sy mirindra ary tsisy problème mihitsy. Zay Jesosy aminy. Jesosy dia le mpamaolana, ary Jesosy lay ataoko hoe kitihana kely ohatr'izay fotsiny dia tonga dia mivada olona zavatra rehetrarehetra. Zay ny amin'ny olona sasany mpanao fahagagana, ary tena amin'izao fotoana mirotoroto be ny fiainana. Dia ny olona mitady zavatra eo no eo daholo, aingakaingana daholo. Dia ny fivavahana kosa amin'izay eo no eo, makanisa ty aminay fa azo asa, makanisa ty aminay fa azo vola be da be zay tsy ampy olaniny, tsy hay olanina, makanisa ty aminay fa azo vady, makanisa ty aminay fa azo tokatrano, makanisa ty aminay fa ho afampanadinana, makanisa ty aminay fa hay, makanisa ty aminay fa tena hotafita tokoa. Satria izany Jesosy. Ataonao iza moa Jesosy? Raha izany Jesosy dia Jesosy tsy feno zany, Jesosy tsy izy zany. Tsy ilain'ny olona efa manam-bola zany, tsy ilain'ny olona efa afampanadinana zany, tsy ilain'ny olona efa manana asa zany, tsy ilain'ny olona efa manambady zany, tsy ilain'ny olona salamy zany, tsy ilain'ny olona efa miroborobo ny fiainana zany. Zany hoe raha lazaiko dia tsy ilain'ny ohatra hoe karana, tsy ilain'ny ohatra hoe sinoa satria efa milamina ny fiainana. Zay ve Jesosy? Zay ve Jesosy? Jesosy dia ataon'ny olona koa hoe atao hoe ohatran'ny roue de secours. Rehefa misy ilana azy ihany izy voatsona, fa rehefa milamina dia tsy raharahiana izy fa eo ihany dia milamina fiainana dia adino izy dia tsy jerena. Fa rehefa misy ilana dia mitototo manatona an Jesosy, roue de secours. Alaina fotsiny. Marina fa milaza izy hoe atsoe amin'ny andro fahoriana dia vonjeko ianao. Marina fa milaza hoe mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy. Fa raha izany rehetra zany no ataontsika dia le Jesosy par intérêt zany. Jesosy verin'ny olona fa banky ihany koa, banky. Misy milaza hoe banky ny lanitra. Jesosy zany mipaosiny Jesosy ny mamaky anome vola, ame zay rehetrarehetra ilaina sy tedavina. Filana zany. Zany hoe Jesosy tsy fitaovana amin'ny akamaroan'ny olona, ny akamaroany antoko-pivavahana. Fitaovana. Zany hoe lasa moyen Jesosy zao hanaovana famorina olona. Lasa moyen Jesosy zao hanaovana démonstration ao ambadik'izay amorina olona, ao ambadik'izay koa angorona karena. Moyen ihany koa Jesosy hisehosehoana, hideraderana.
mampalahelo mihitsy am'izao fotoana fa rehefa misy ny fitoriana zay atao ary any tanana olona dia mampiasa petadrindrina zay voalaza hoe mpanompon'andriamanitra. Asa aloha hoe tena mpanompon'andriamanitra tokoa ve Andriamanitra Jesosy Kristy ve sa Andriamanitra izy, fa manao petadrindrina ary fifaninanana famantahana petadrindrina, manao fampandrenesana amin'ny tele sy amin'ny radio, manao hetsika maro ary ny zavatra hita raha maso mijery mandinika tsy hitanao Jesosy fa olona ny hitanao, mpivady pastera sy ny vadiny na lehilehilahyn'Andriamanitra manao akanjo miraradraratra, manao fitafiana manaitra miaraka amin'ny fitaovana maro isan-karazany, dia mampiseho hoe ohatran'io Jesosy, ohatran'izay Jesosy, zay tokoa ve Jesosy? Tsy hita Jesosy, lasa misy firehareana, misy foeboebona, misy fizahozahoana ary tsy Jesosy tsony no hita. Jesosy tsy hita fa lasa ino no hitan'ny olona hoe rehefa Jesosy zany dia olona miaingo be, rehefa Jesosy zany dia olona milamina salama oky sy manao maquillage sy manao hetsika maro ety ivelany. Rehefa Jesosy zany dia tsy mandeha tongotra, rehefa Jesosy zany dia ohatrany tsy mitaingina bisikileta na tsy mandeha bus, fa rehefa Jesosy dia 4x4, rehefa Jesosy dia tomobile raitra, rehefa Jesosy dia trano milamina sy mijoalajoala, rehefa Jesosy dia trano tsara tarehy, rehefa Jesosy dia tokony tsisy olana, rehefa Jesosy dia tokony tsisy zavatra manahirana. Zay tokoa ve le Jesosy? Zany tokoa ve le Jesosy? Fa misy ne Jesosy hafa ambaraka amintsika mihitsy toriana amin'izao fotoana e. Azay mahatonga amin'ny Paoly miteny mihitsy any amin'ny Galatiana any hoe raha misy Jesosy hafa toriana aminareo dia maika misy nareo, raha diso na Galatiana izay na Korintiana, hoe rehefa mitory Jesosy hafa nitoriana aminareo dia maika tokoa ianareo, dia maika tokoa ianareo, zany hoe misy anarana Jesosy fa tsy Jesosy le maty teo amin'ny hazo fijaliana. Iza moa Jesosy aminao? Iza moa Jesosy aminao? Fa amin'ity androany ity tena tsara apetraka mihitsy izay fanontaniana izay, fa tahaka teo dia misy milaza hoe Jaona mpanao batisa, zany hoe le mpanao batisa manao fagagana, dia misy milaza hoe Eli nge goavana be, zany hoe asa nataony Eli zany mpaminany 500 no fanohatra taminy, izy naneho ny voninahitr'Andriamanitra ary tena hoe tena niseho ny afo tamin'ny alalan'ny fomban'Andriamanitra azy. Dia eritreretiny loatra zay koa hoe Eli ngamba Jesosy ty mahery manao fagagana be, na hoe Jeremia na ny anankiray amin'ireo mpaminany, fa sady tsy Eli Jesosy, tsy Jaona mpanao batisa, tsy Jeremia, tsy anankiray amin'ireo mpaminany, fa tena apetraka amintsika androany hoe aoka iova ny fijerintsika, aoka iova ny fijerintsika, aoka iova ny fijerintsika. Fa raha le rehetrarehetra ny teneniko teo, fizahozahoana, firehereana, foebebona, fampiderana ety ivelany, tsy Jesosy zany, tsy Jesosy zany, averiko tsara, tsy Jesosy zany. Satria rehefa mijeritsika ao amin'ny Isaia 7:10 dia hozy izy hoe tsisy endrika namantarana azy, tsisy fahatsarana teo aminy, tsisy zavatra naniritsika azy, tsisy zavatra naniritsika azy. Zany Jesosy simple, tsotra, tsy fantatrao, ary tsarovy ny zavatra nisy dia zao. Naninona moa i Jesosy rehefa hoenjehana noho ny alina rehefa hosamborona, naninona moa Jodasy ny teny tamin'ny mpisambotra hoe zay horoako no izy, naninona ny natao an'izay? Satria tsy fantatra hoe iza le Jesosy, fa tsy maintsy nasiana signal, nasiana hetsika kely zay vao fantatra hoe iny le Jesosy, dia hoe ho Jodasy hoe zay horoako no izy. Zany hoe Jesosy raha teto tany olona tsotra, olona tsy nirehare, olona tsy nieboebo, olona tsy nideradera tena, olona tsy nizahozaho, olona tsy tao anatin'ny famirapiratana sy ny endriky ny tany fahalebiazan'ny tany, sanatry tsy zany. Zay no natonga ny Jodasy nanoroka azy, zay vao fantatra izy. Amin'izao fotoana nefa mifanohatra amin'izay no hoe Jesosy, araka le lazaiko teo hoe fampiratiana endrika amam-bika, hitoetra ty ivelany, ny endrika ty ivelany, fitaovana ty ivelany. Fa Andriamanitra tsy mijery zay hita eo ivelany, fa Andriamanitra mijery zay ao anaty. Iza moa Jesosy Kristy aminao? Jesosy Kristy lay voalaza dia ilay lazain'ny Jaona, lazain'ny Petera hoe ianao ny Kristy, zanak'Andriamanitra velona. 20/20 ny azon'ny Petera tamin'izay fotoana izay, ianao ny Kristy, zanak'Andriamanitra velona. Zany Jesosy Kristy zany. Rehefa zanak'Andriamanitra dia Andriamanitra zay. Mampalahelo no nahita
tamin'ny fotoana teo aloha kely teo lay olona anankiray atao hoe mpitana fiangonana lehibe tao tany ary fiangonana ataoko hoe isan'ny voalohany ara-kristianina raha zay milaza azy ary maro be ny ao anatin'izay fiangonana zay maneran-tany ary indraindraina io lehilahy io olona io ary rehefa nilaza izy de niteny izy hoe Jesosy Kristy io izy de tsy fanahy ary Jesosy Kristy de olona ihany mpitondra fivavahana olona miandraikitra mpivavaka maro kanefa nambarana de hoe Jesosy Kristy olona ihany mampalahelo zany tena hoe tsy anaka ny tenin'Andriamanitra zany fa voalaza mihitsy hoe Jesosy Kristy de lay zanak'Andriamanitra velona ary ny teny amin'izay izy tiana razarena antsika eto hoe Jesosy Kristy lay mpanjaka Jesosy Kristy lay vatolampy io ny vatolampy azona ny famonjena satria rehefa niteny izy tamin'ny Petera de ozy izy tamin'ny Petera hoe ianao ny Petera ary eo ambonin'io vatolampy io no anorenako ny fiangonako Petera vatokely fa aveo izy le niteny hoe ambony vatolampy no anorenako ny fiangonako lay vatolampy io de tsy iza fa Jesosy Kristy. Isaia toko fahavalo amby roapolo Isaia toko fahavalo amby roapolo de zao ny voasoratra ao andininy fa enina amby folo de izao ny lazain'i Jehovah Tompo indro izao efa mametraka vato ao ziona de vato voazatoetra vato tsara izay fehizoro voaorona fahondrenana mafy ka tsy mba ho taitra izay mino Jesosy Kristy io voalaza hoe fanorenana Jesosy Kristy zay vato sarobidy ozy amin'ny teny frantsay hoe pierre précieuse Jesosy Kristy zany vato fehizoro vato sarobidy vato voazatoetra vato tena hoe miorina mafy ary tsy miovaova Jesosy Kristy zany ary ozy izy hoe zay mino tsy ho taitra Isaia fahenina amby roapolo de ozy izy hoe andininy fahenina amby roapolo Isaia fahenina amby roapolo andininy faefatra matokian'i Jehova mandrakizay fa Jehova Tompo no vatolampy mandrakizay zany Jesosy Kristy zany vatolampy mandrakizay azo anorenana ny fiainana Petera voalohany toko faharoa andininy fa efatra izay atoninareo toy ny vato velona no lavon'ny olona fa voafidin'Andriamanitra sady soa vato soa zany Jesosy Kristy ka dia atsangana koa nareo tahaka ny vato velona Jesosy Kristy lay vato fehizoro Jesosy Kristy lay vato tsy hirodana ary afaka anakinanao ny fiainanao ary Jesosy Kristy tompo sy mpanjaka mila miankohaka eo anatrehany zay voalaza amin'ny Filipiana toko faharoa hoe andoalika ny loalika rehetra na ny any an-danitra na ny etỳ tany na ny ambanin'ny tany ary ny lela rehetra dia anaiky fa Jesosy ny tompo tsy vasivasiny io Jesosy io masiny io lehibe io marina io mahatahotra io ary mila miaina amin'ny fahamasinana amin'ny tahotra anazy amin'ny fitiavana anazy raha teo voavonjy ary io Jesosy io koa mame fiainana mandrakizay voalazany hoe apetraka eo ambony vatolampy ianao ny vavahadin'ny fiainana tsy hita tsy haresy azy zany hoe ny fahafatesana tsy haresy ny mpino ny fahafatesana tsy haresy ny mpino tsy natazona an Jesosy ne ny fasany ary ny olona koa rehefa mino an Jesosy tsy voatazo ny fahafatesana any amin'ny Korintiana voalohany toko 10 de milaza hoe ry fahafatesanao aiza moa ny herinao ry fasanao aiza moa ny herinao fa Jesosy rery no nandresy ny fahafatesana ary rehefa ao amin'ny Jesosy ihany koa de manana ny fiainana mandrakizay Apokalipsy toko voalohany de milaza koa hoe fa maty fa velona indray ary zao mitana ny fanalahidiny ny fahafatesana sy ny fiainantsika Jesosy Kristy vatolampy ijoroana Jesosy Kristy vato sarobidy Jesosy Kristy lay tsy mampienjera tsy mampirodana Jesosy Kristy lay tompo ekena ankatoavina anaovana ny sitrapony fa tsy hoentina anaovana ny sitrapoko fa zay ny zavatra misy amin'izao fotoana hoentiny Jesosy ampiasainy Jesosy anaovana zay sitrapony nofo anaovana zay sitrapony tena tsy zany velively fa le vato fehizoro ijoroana de enona Jesosy ary arahana zay sitrapony zay ny amin'ny Jesosy Kristy tompo tena hoe santionany fotsiny zay fa raha 20 minitra tsy tena feno ilazana ny zavatra rehetrarehetra fa napetraka tamintsika teto de zay hoe vato soa vato sarobidy vato voazatoetra vato mafiorina ary tena hoe rehefa miorina eo aminy dia fiainana mandrakizay ny ao amin'ny Jesosy ho azy ihany voninahitra amen